Izaho Ranjakavola mpitandrina FJTM irahin'ny tompo anafatra ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny febroary natsangatsika ato an-trano taom-baovaontsika mianakavy zao. Ampitomboin'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Mba azontsika mandray zao hafatra ampitondray ny tompo antsika amin'izao anio taom-baovaontsika mianakavy FJTM makavy fotsy zao. Saorako manokana an'Andriamanitra raha afaka niakatra teto ao androany. Fantatrareo tsara ny tsy nafahako niakatra teto tamin'ny heriny fa voatery tsy maintsy maka-toerana iva mba tsy ho fanina mitondra n'izany 9 faingodimy miakatra fanany zany ka raha hiakatra teto ao tamin'ny heriny dia mitsiponina teto. Zao mba avelan'ny tompo maketo mitondra ny hafatra dia miangavy anareo iaino ahy 3:20 minitra raha tianao chrono ianao a ipio machine anao 3:20 minitra na ny manako zao toriteny zao. Asan'ny apôstôly toko faharoa zay mivelatra eo amin'ny lohantsika hoe azaina ndray tsara ny teniny dia natao batisa. Io no manamarika zany atao hoe fiangonan'Andriamanitra mandray tsara ny teny. Fanilazalazaintsika tamin'ny heriny io mandray tsara ny tenin'Andriamanitra zay ampitondrainy ny mpanompony raha atao amin'ny teny hafa koa io. Tonge marina kely zany hoe teniny izany fa Jesoa Kristy mihitsy no nanavaka an'io tamin'ny fotoanandro Jaona toko fa 7:10. Jaona toko 7:20. Jesoa mivavaka ho an'ny mpianany no manao zao tonom-bavaka zao hoe nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy io noho ny teniny. Teniny tenin'ny apôstôly io a le olona itoroteny io a omeny tompo toerana ny tenin'ny mpianany, ny tenin'ny fiangonany, nitoroteny aty amin'ny fiangonana. Ka raha vakina ny 9:20 amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa hoe aza rehetra nandray tsara ny teniny. Azo tongony eto ny 9:20 Petera nijoro niaraka tamin'izy 2:20 lahy tenin'ny apôstôly zany io. Petera no miteny fa mitondra ny tenin'ny apôstôly izy. Fa raha ty amin'ny fiangonana amin'ny fotoana ionana amin'ny fiangonana dia azo tondroina hoe ny tenin'ny mpitorote. Tsy an'ireny tenin'ny apôstôly mivatana ntsony ianareo. Raha tsy misy apôstôly atsanganareo tsy hananonanina tsy. Tsy an'ireny tenin'ny Jesoa mivatana intsony ny fiangonana fa ny apôstôly efa nirahy. Fa ny mpitoroteny no irahy tompo hiteny amin'ny fiangonana. Dia raha lazaina zany 9:20 dia azo tondriny eto zany zao hoe fa izay mandray tsara ny tenin'ny mpitorote. Io isika hoe io manamarika karakteristika zany atao hoe fiangonana kristianina. Rehefa torina amin'ny fiangonana ny teny ny andrasana zany atao hoe fiangonana zany dia mandray tsara. Dia mitaiza sofina, mikolo sofina, miaro sofina mba hahay miainy tsara ny fiangonana. Ny fanohitra amin'izany fanohitra amin'izany ny tsy miainy, ny miainy vilana, ny ratsy tsy hainy. Dia ny
vokatra rehefa azo avy teo zay nandray tsara ny teniny hoe ny andiny faraika fiamambe efapolo dia natao inona natao batisy ino lazako anareo teo hoe ny fiandohan'ny fandraisana ny tenin'ny tompo ho an'ny kristianina ny fiandohan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana kristianina dia mandray ilay sakramenta voalohany ao fiangonana atsangano tanana zay mbola tsy nandray io sakramenta voalohany io tsy anangatanana pastera hoy ilay olona zay menatra kosa za efa valopolo taona be dia mbola tsy nandray an'izy a tsy anangatana atana manangatana afeniko ato ny tanako io sakramenta voalohany raisin'izay nandray tsara ny teniny dia atao toizana ny zavatra mitranga oliny zany izy hoe nandray tsara zany sika tsy miala misoratra masina taovaovao anio fa lazay soratra masina ihany raisitsika hoe tsika miaina amin'izany taovaovao zany zay nandray tsara ny teniny dia natao batisa tokony ho 3,000 ny olona vao nanampoisany tamin'izany andro zany ilena zako anareo tamin'ny fotoana nanomanantsika ny crédit taovaovaontsika ty hoe eo ohatra izy ny teknisianina rehefa nijerena ny tamin'ny tokana ny trano 140 ny tokana n'izao trano zao a nijerena ny taovaovao tamin'ny heritaona indrometona taovaovao sampana sy taovaovao ny fiangonana tsaronareo a dia tia nakambatsika ty dia teo eo de izy ny teknisiana eo amin'ny 3,000 eo raha tsika sifri zany ny olona tonga anome ahy ny tike farany io zanako rehefa avy eo efa nanaovako teny tahaka zao raha niona tamin'ireo mpanomana hoe zao nitadinareo a ny olona rehetra tsy ary tonga teodolo nandritry ny volana janoary tamin'ny nanomanantsika ty tsy ary tonga teodolo nandritry ny volana febroary dia misy olona maro efa zatra miditra ny fito ny sasany a dia miditra firy miditra ny folo ny sasany a zao vo amin'ny folo sy folo vo tsy miditra koa ny deuxième culte zao amin'ny folo sy fefany deuxième culte vo miditra tsany dia mbola misy olona zao ho avy eo a hiditra amin'ny folo sy fefany zay vo tonga ty jereny a olona vo anaty toriteny mita andry ary lasa lo pastery zany ao tokotany ao misy azany zao aterin'ny olona tomobilo ny zafikely ny aterin'ny olona tomobilo ny vaviantitra ohatra zany ao amonjy amin'ny folo sy fahefany a deuxième culte zay nataoko ny teknisiana hoe raha misy tonga ao mety ke izy dia hivavaka izy io tsy mahafantatra izy misy sakafo ato fa ny atoko avany a amonjy ny fanampavana amin'ny folo sy fefany omena tike izy dia mbola ary aorinany toriteny vita rakitra ria zay vo andray ny tike farany io hoe firy numéro farany ndraisy zanako dia zay vo fantatsika nisy atsika androany hoe firy ny olona tonga ato ny zarany tike dolona re tsy lazako mialonareo sady misy mifetsifetsy hoe amboatra tikea dia tsy mbazana mihitsy raha tsy efa tonga mihitsy hoe tongonareo tiatikenareo 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 zay vo gaga hay zarana tike fa tsy amidy a sao dia nisy mivatra taminareo tany fa tsy amidy ny tike fa zaraina fotsiny tokony tena teo iny asan'ny apôstôly dia ary izy ireo toizana naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly io a ilaina amin'ny fiangonana io a olona manino maharitra amin'ny fampianarana tsy olona lazay ny soratra masina hoe namafazana ny voa ka toy ny teny molo vatolampy faronareo ohatra ny famarana voafavy teny ambony vatolampy dia nanery vetivety tampoko teo dia vo tonga ny ainandro tonga ny ranonorana tonga ny fanenjehana tonga ny zavatsarotra dia tonga dia maina ny ravina fa tsy zany ny atsika olona maharitra ny ainy ny fampianarana zany le teny nampitonay ny tompo anay raha anao batisy zahay matio toko fa 20 ina ny afatra nasain'ny tompo natao anay manao batisy azy minanaraisa janaka fanay masina mampianatra azy dia mampianatra zahay dia mametraka foto mpampianarana
hoe zao ny fotom-pampianarana ty fiangonana ty, zany mahatonga antsika sarotiny a tsy misabaka sady ato ny tongotra kavy ary ny tongotra kavanana, de lasa misy fampianarana hafa azonao any akafa, de entinao makatiny rehefa avy eo hoe tsy zany le razaina tany hoy ianao satria ianao nahazo fampianarana hafa tany tia fa mametraka amin'ny fampianarana ny fiangonana. De ansara ny mpitandrina ny mikaroko mangataka amin'ny tompo inona ny fampianarana tandrifiny ny fiangonanao. Raha hito akady fotsy ianao de misy zavatra iainana akady fotsy ilany ny fampianarany Jesosy Kristy, tsy hitovy mihitsy hoe oentsy analakely ianao de hitovy amin'ny lazaina akady fotsy any lazaina aminao, tsy hitovy satria ny zavatra iainana analakely any analakely. Izy zao avovoana analakely eo misy mpangaro paosy be dehibe misy ina be dehibe eo tsisy am'izany de fampianarana manohitra fangalana paosy zany zao no ampianarana azy any. Aty aminao tsisy an'izany zava-kava indray no ampianarana anao, aty akady fotsy ianao aty akady zany mila ohatran'izay zany efa ampianarana azonareo le resaka tsy hoe manao anao any akady dikan'izany fa fanoarana aoka zavany resaka tsy fanambaninana akady fotsiny dikan'izany fa manana spécificité-nareo ianareo, tsy hiavanareo am'izay hafany, tsy mitovy raha nisotry ianao no mieniky ny teny androany, tsy hitovy am'izao lazaiko aminao zao. Raha zao no lazain'ny apôstôly tam'izany andro zany de zao kosa no lazain'ny mpitandrina am'izao andro zao. Zay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly sy ny toizikely fiombonana. Zany zavatra irairay-tsika eto zany, fiombonana. Ny atao hoe fiangonana dia ny iombona. Tsaroko tsara tamin'ny sankarantiema saika amoaka boky zay tsika, saika atao anarany de hoe ombona. Inona saika ho atao anatin'io? Ny adresitsika rehetra indrindrandrindra reo manana entana amin'ny fanakalozina hoe zahay aria manjaitra zay no azanay de atao anatin'le ombona ohatrany any era zany, fa ombona kady fotsy. Le olona atao kady fotsy any milaza zay ataony ato, misy mpanao gâteau ato, misy mpanao ina ty izy, misy mpanjaitra lazaiko teo, misy mpanao sakafo tebogatelo be dehibe zay ataony zanaka kady fotsy, de reny ny fanakalozany veo amin'ny ombona. Ny ombona lay fampianarana omena azy entiny mitaiza lay fiombonana. Samy mitaiza ny fiombonantsika mianakavy io zany na makitsika ny jao natoka 300 raha matsikaritra kely nareo nanomboka tamin'ny 1 ao alohan'io lay tsy mpampiongona ny tao ho laza ny 1 ary efa lasa i Jodasy lay tsy mpampiongona lasa niala tamin'ny mpianatra tao izy le hoe izy iny eo any le olona efa nifanarahany amadika ny tompo izy de entina ny olona isambotra ny tompo rehefa vesy ny toy zany lasa Jodasy de niteny am'izay ny tompo ankehitriny ankalazana ny zanaka didy vaovao nomeko anareo de mba tsarovy tsara taorina ny nalasana ny Jodasy lay nandrava ny fifandraisan'ny mpianatra tamin'ny tompo noho le azany Jesosy hoe didy vaovao nomeko anareo de ninina hifankatiava anareo. Ny didy tompo ho an'ny fiangonana, ny tanjony tompo amin'ny famonjena ny fiangonana dia fiombonana, fifankatiavana. Ary everina fa tonga amin'ny taonany, tonga amin'ny fotoany, tonga amin'ny androny zany teny zany ho an'ny fiangonana anio. Raha tonga avao no kalazaina dia tonga avao ba anehotsika fifankatiavana, fiombonana.
somary nanana kely any le fitsadikadinany le zavatra ho atao androany raha hoe niasan'ny apôstôly toko faharoa no vakina zany ka hoe toizana kely ary amin'ny andininy faefatra amby efapolo ria dia hoe ary zay rehetra ny rehefa avy niombona izy na asa tafampianarana dia tonga ny tady dio zany fivoarany zany avy nyainy tsara maharitra ny fampianarana zay vao ny tady dio zany mba tsara toerana ny finonao ianao no zany mila miainy tsara zay vao maharitra miaino an'izany fampianarana zany mba anananao fio ary zay rehetra nino dia miray toerana ka niombonany avokoa izay nananany rehetra ohatra ny hoe raha atao misarisary zany zao fiainam-piangonana dia hoe nanao rakitra azy zareo ka fotsy io nanao rakitra azy zareo satsy mariny zany saky mivavakantsika dia nanao ino nanao rakitra niombonany dao zay tany am-paosiny tany fa zay tsy nanao ihany dia nangominy reny dia nisy fampizarany rehefa avy teo sorontsika zao anina rehefa avy eo hifampizarany le nangomintsika le rakitra nataontsika ihany hoanitsika io tsy hoe nandeha nanafatra vola tany amin'ny Obama koa sika naovantsika teo vaovao na hoe nanafatra vola tany amin'ny président ny républicaine Madagasikara tsy tinoniko anarana fantatrareo hoe anao tao vaovao zay tompoko ka dia mba amin'io kely ihany tsia fa isika nanao fa nangonana nanao rakitra na niombonany avokoa zay nananany rehetra dia io fiarahana io firaisanainy io fiombonantsika mianakavy io ny andininy fahatelo alohan'io telo amby efapolo azafady no vakina reny hoe araiky taotra ny olona rehetra tsy hoe mampatahotra akory ny tao hoe mivavaka tsy hoe mampatahotra ny mankaty akady fotsy fa raha raisina amin'ny fiainany fiangonana raisina ny fampianarana soratra masina ny tahotra voalazety dia tahotra n'Andriamanitra ary voalaza ny soratra masina fa ny fatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena le fiombonantsika zany le fiarahantsika zany dia miorina amin'ny fatahorana an' Jehovah sy atao amin'ny fahendrena zany matoky fa zanak'Andriamanitra ely dolo le tonga eo reo sa misy adalako reo zanak'Andriamanitra ely dolo reo matahotra an'Andriamanitra tsy lazaiko tsony le fanaon'ny olona taloha olona dala tany amin'ny sankarantema tany izy nipoitra dia saika nitokely tao ananina tao fa zanaka endry reto zanako rehetrarehetra ho avy eo le olona hitondra le sobiky hitondra harona eo anatiny ao ino ao anatiny sobiky ary dia loka dia lasary dia dia samy mandray zay tandrifony fotsiny le zanak'Andriamanitra endry araka ny filazako azy zay sakafo ndray mitelina fotsiny io aza io mo anehoana tsy fahendrena eo dia isika fa mifaly amin'izay mle tombo avao samy manino misy sakafo zao ny fomba n'ilay fisakafoanan'ny apôstôly tsitsika ananana ena amby efapolo ka nazotona keo 15 antipolo ary namaky mofo tao an-trano ka mihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po zany tetsika hoe mihinan-kanina amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po fa tsisy olona io mavety hoe satsona azo loaka dia tsy ho faly hoe miakeny ny loka fa ny an-tranona matevina be o tsisy teny an'izany
mety le bidina antsy tany mety tsy nahity satria ny antsy tanana mandidy azy a tsy hitovy tena dia hoe voalanja mihitsy kory hoe ny anoranona 30 gramme dia ny anranona 30 gramme plus moins 0 dia ny anranona tsy voahitsy ohatr'izany tompo azafady indrindra ka sanatria palahelo anao hoe tsy mitovy ny any pasterany any atevin'le côteletako fa zeo tonga alohanao eo a dia hifalianao hinakanina amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po zay tonga eo hinana amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po sika fa tsy asiana olakolaka hoe famaninona ny famananina ny famanonina farany miditra amin'le 3e dia 3 minutes farany any 23 minutes ny tenenako taminao ho iaho teo latsaka kely zao ny 23 20 minutes zay tenenako zay ary izy ireo ndreny fa 7 nanina ny teran'Andriamanitra ary vaky tsara le teny eo fa tiako azonareo tsara zany fiainan'ny fiangona voalohany zany ny deran'Andriamanitra sy nahita fity tamin'ny vahoaka lazay namako rehefa mitoroteny ohatr'izao mitarika fiangona dia hoe manao clientélisme master tsiany tsy maintsy tairina ny fonao mba hitiany io ten'Andriamanitra io hitiany fivavahana io hitian'Andriamanitra ka raha mahita fity amin'ny vahoaka ny fiangonana tsy sanatria manao clientélisme raha atao zao fety zao anangonana ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy clientélisme zany io fa vokatry ny fandraisan'ny olona ny ten'Andriamanitra ary zay nandray tsara ny ten'Andriamanitra dia ny teran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka dia ahoana kosa moa raha hoe atao ny fo amin'lela zay hoe mihinakanina amin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po raha dia hoe miara-mifalentsika mianakavy dia miara-misakafo dia misy hotezitra ve masosotra mihitsy fa mihinanina ny manina androany dia misy anao an'izany ve dia misy anao an'izany ve tena tsy netimetsy teny fizarana hanina ho an'ny fiangonana iny fa tsy mahafaly zany dia misy anao an'izany ve kina tokony izy mahafinaritra tompoko a fa tafangona tao zay zanakakady fotsy rehetra dia nanao taom-baovao zay mianakavy ny hinakanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po ary ny teran'Andriamanitra isy fety zao rehefa avy eo gagy ianao isy fety ao anatin'le fiarahamisakafo ho gagy ianao ahita mamanay fa tsy hoe zananay vavy reny manko rehefa tsy mahagaga raha mandihy satria reny efa zatra mahita télé mahita ho mananana misy maneny dia fa mandihy eo fa mamanay andihy eto amin'ity alitaran'Andriamanitra ity ho gagy ianao tena mandihy io ny fana mariny zany ka natao an'inona ty fotoana ty hidiranan'Andriamanitra ity raha mandihy eo reny tsy hoe sanatiavony vava ianao ndray hitsitsika azy eo hikritika azy reky vehivavy ry olondehibe tsy matiava mandihy foana fotoa fifaliana ty raha ho natanjaka tsara aho amin'ny tananazy eny tsy andihizako raha ho natanjaka tsara aho nandidieran-trano raha tokotany any fafantatr'Andriamanitra hoe tsy mahazo manao zany ianao rantsaka vola dia nataony somary tsy amin'ny forme dia nafatotry ny tompo ny tongotro tahaka nataony tamin'ny apôstôly Paoly dia tsy sanao an'izany a rehefa avy eo sao dia sahirana io raha matoy karakara rehefa avy eo fa tenenina matenenina mbola manao zany dia tsy tapatabao kely ny fony eo fa zany ao
saorana ny tompo a tapitra le teloporominisa tompo a saorana ny tompo a angomiatsika mianakavy faly a dia raha ho no haitsika io 133 io natao akira dia ho nataotsika fa tsy misy feon'io a dia feo malagasy no navatsika azy a hira malagasy no amaranatsika azy a hira fanaotsika zany a nasosotra ny sasany tamin'ny fotoanandro nefa lasa tena tiatsika ny farany ny zanako any zao après 5 minutes zao kito zao dia efa mandrean'io izy andakilana kilomètre trangy amin'ny alalan'ny internet dia andiko le zanako any anao le hira malagasy ataotsika zao mitsangana le ava koa fakatiava ihany fa